Izay ny amin'ny vaovao ny fananao tatitra ny dian'izy ireo tany Etiopia izay notanterahina ny faha 2010 hatramin'ny faha 4 ny volana febroary lasa teo ny délégation malagasy fivanianana izay tanteraka vokatry ny fanohana ny fondation FES ary natao mba hijerena ny fivoarana ara-toekarena sy industrie amin'ny Etiopia. Claude Arasolson sy Mami Rasoanaivo. Lalana tsy maintsy andalovana raha te hampandroso ny firenena ny fampiroboroboana ny industrie raha ny fanamariana nentina Andriamatoa Marcus Schneider solitena ny fondation Friedrich Ebert eto Madagasikara. Ny FES izay angadina nanana sy vinahitana ny fivanianana nataon'ny délégation malagasy tany Etiopia ny faha 20 hatramin'ny faha 4 febroary lasa teo. Tanjona ny ijerena ny fivoarana ara-toekarena sy ara-industrie ny Etiopia. Hoantsika eto Madagasikara dia efa napetraka ny rafitra rehetra ampiroboroboana ny sehatry ny industrie raha tsy laza fa tsy ny politika ny industrie ny taona 2012 sy ny lalàna momba ny fampantroana ny industrie farany teo. Misy ny lesona afaka tsoahantsika tamin'izay fivanianana tany Etiopia izay. Fanjavatra anankiray tena ngezabe azo mariana ihany koa zany dia ny fandraisana anjara n'ireo Etiopiana. Izy rehetra mihitsy dia mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny industria miara-mientana zany izy satria raisiny raharahan'ny pirenena ho azy mihitsy ny fampiroboroboana ny toekarena ka mandray anjara mavitrika amin'izay daholo zany na ny mponina na ny tsy miankina na ny fanjakana. Ankoatr'ireo solitenan'ny ministeran'ny industrie sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina dia nahitana fiarahamon'ny pirenena parlementaire ary solitenan'ny sehatra tsy miankina ihany koa ny délégation izay samy nanorotsorotra ny tena nanaitra azy tany Etiopia. Any zany olona zany entanina manokatra compte banque dia manokatra compte any amin'ny banque ianao tsy mila mambotsaka vola mandritra tonga dia sokafanao fotsiny aloha le compte dia mijanona tsy nenenao afaka ray volana ianao vao manrotsaka 25 heures angamba izy équivalent na 5000 ariary afaka ray volana zany hoe sokafana zany les comptes bancaires azahoany aloha zany m'identifie le olona tsirairay aby aty amintsika ny taux de bancarisation tsy mihoatra ny 7 na 8% zany hoe sokafana rehefa manokatra le compte anao zany dia avy any zany no misitona le taille rehetrarehetra anaovana zany antetika asa mpanjakana. No andro tanterin'ireo délégation ireo fa tsy akatahaka tsy ampiheverana ny zavatra nataon'ny Etiopia na tonga azy amin'ny toerana misy azy amin'izao isika eto Madagasikara fa akatsirikevitra mba ahafahana mampandroso ny firenena.